Fanomeravantsika reavako malala ny tokantrano tratra ity sabotsy fa 13 ny volana Mey ity zay anamafisany fiarabanantsika rehetra zanaky ny fiangonana noho ny fahavitan'ny fitokanana ny foiperitsegema ny tsangambarotra ny 15 taona ny fiangonana ary de firarintsono tonontsika ho an'ny tsirairay avy mba pakasitrahana tamin'izay rehetra naneketsika ho fiasana sy ho fikelezana inany tompo fikelezanatsika tamin'ny asan'ny tompo ka nanjavatra rena ny asa na isika atao anatin'ny fiangonana naro zanakapelezana miparika maro samihafa izay samy nanao ampitiavana sy nitrotro-mbavaka ny asa riavako de ny tompony amalfy ty ary apairantsika hatrany ny salamo fa vita befapolako ny vilaza teo no mofinainantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy moa zany mandiny sivy zany salamo zany riavako de evakitika minaran'i Jesoa mety ahafantarana ny firenena rehetra mibio n'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ny firenena samihafa no ambanin'ny tongotsika mifidy ny lovantsika ho antsika izy de ny voninahitra Jakoba izay tiany efa niakatra tamin'ny fiombian'Andriamanitra Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany masina ny mpanapaka ny firenena samihafa de miangona ho n'Andriamanitra Abrahama fa n'Andriamanitra ny ampingany tany avo indrindra ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Araka ny firazantsika reafako malala ho maly tamin'ny mofinaina de Andriamanitra de tsy azo faritana sarotra faritana Andriamanitra tsy hita zay teny hoety mamaritra an'Andriamanitra andray makaza Mosesy nanontany anaran'Andriamanitra de ny anaran'Andriamanitra de izay tonontsika moa hoe Jehova na Yahvé zay isy fotoana mbola resahantsika ihany amin'ny fianarana manokana ny hoe Yahvé Jehova inona mitovy ve zany sy ny sisa rehetra fa na ny teny hoe Yahvé na ny teny hoe Jehova de teny zay ataontsika hoe tsisy mahatsiaro zay fomba litera ataontsika hoe efatra tsinona nanome anaran'Andriamanitra ka zany litera efatra zany de tsy misy zanatsoratra ny teny hebreo ka reny soratra efatra nanome anaran'Andriamanitra izay tsy tononona Andriamanitra ny teny aza manonona fondaran'Andriamanitra reo de tsy tononona litera efatra reo rehefa mamaky baiboly ny zanak'Israely na ny jiosy ka mahita an'ireo litera efatra reo de tsy mamaky an'ireo izy fa tonono hoe tompo na Adonai no zany de tsisy mahatadidy mihitsy ny fomba famaky ireo reny soratra ireo ry anaran'Andriamanitra ireo satria tsisy zanatsoratra ny tian'Andriamanitra teny afaka malala de zao hoe Andriamanitra de miafina amin'ny olombelona na ny maromaro kokoa Andriamanitra tsy voafaritra ny sain'olombelona Andriamanitra de izy no manatona antsika tsy itsika no mitady azy tsy itsika no mifehy azy izy no manatona antsika izy no mitondra antsika izy no mifehy antsika amin'ity salamo fa fito apolo zay itapazanantsika ty afaka malala de azo amtinanao misy toetra n'Andriamanitra vitsivitsy efa ndrasahantsika ny tsy toetra n'Andriamanitra ho maly fa azo resahana kosa ny toetra n'Andriamanitra maromaro fa ndetsika ka vitsivitsy ry havako ny amin'ny hoe inona moa ny toetra n'Andriamanitra tarafina amin'ity salamo fito amby efapolo ty na amin'ny apahany manodidina salamo fa fito amby efapolo voalohany indrindra de lay Andriamanitra de
andriamanitra mpanafaka ka mendrika veraina, andriamanitra mpanafaka ka mendrika veraina. Zay ny endrika voalohany ndray afaka malala, tena asehony toetra an'andriamanitra. Andriamanitra mpanafaka izy, mpanafaka, mpamonjy ao anatin'ny fangiry firiana. Andriamanitra azo tsona amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny fangiry firiana. Andriamanitra tsy mahazaka fanandevozana na endrim-panandevozana na endrim-panketsana, fa andriamanitra mpanafaka. Andriamanitra noho zany zay rehetra matsiaro fanketsana, zay rehetra matsiaro fangiry firiana ka mitodika amin'andriamanitra dia atsiaro, fa ny toetra n'andriamanitra dia zao mpanafaka izy. Fa ny faharoa avako malala asehony ity salamo fito ty dia andriamanitra velona. Andriamanitra ny teny hoe iavery avako malala na Jehova moa mahazatra atsika, lay litera 4 izay manimen'andriamanitra, manomena an'andriamanitra. Raha jerena tsara dia matoateny milaza maizy azy, zay ny teny lazany hoe na verbe être hoenareo amin'ny teny frantsay. Ny anaran'andriamanitra lay litera 4 atao hoe Yahvé na Jehova no mety mahazatra anao, dia azo avy amina teny hoe maizy ny olona anankiray na ny verbe être. Andriamanitra zany tiavako malala dia zao, raha tsorona de verbe être, zany hoe andriamanitra raha tsorona de le maizy azy ny zava-dehibe. Amintsika amin'izao andro ankehitriny zao, ny amaritana ny olona de verbe avoir, zany hoe ny amaritana rehefa mamaritra olona tsika ankehitriny dia amin'izay ananany no amaritantsika azy, fa tsy amin'izay maizy azy. Asehon'andriamanitra rehefa malala amin'ny ananan'andriamanitra, fa ny zava-dehibe andriamanitra dia ilay tena izy, ilay maizy azy, ilay être, iny ny tena zava-dehibe amin'andriamanitra. Fa mifanohitra amin'ny toe-tsainy zao tontolo zao, ny mondialisation iainantsika, dia ny avoara ny zava-dehibe, ilay fananana, ilay hoe za manana an'izao na za tsy manana an'izao. Tsy zay ny zava-dehibe rehefa malala. Ary rehefa mitaizitsika rehefa malala, indraindray mitaiza-kizy na mitaiza anjanantsika na mitaiza taranaka, dia indraindray ny avoara no ataontsika betsaka, ny izay hananan-javatra no ataontsika betsaka, fa tsy zay maizy azy dia tsy gagitsika rehefa malala raha very maridalana izy. Satria ny avoara na ny zavatra na ny fananana tsy ratsy zany akory, zany tsy mety ho maridalana, fa zany miova, zany mety ho azo ajanona any an-trano, afaka mizaraka aminao. Ny avoara mety afaka mizaraka aminao, fa ny être kosa ilay mahaenao anao dia zao miaraka aminao, tsy azonao sarahana, dia tsy very anao naizanaiza misy anao. Tsy tokony adona zany afaka malala, fa lay teny hoe lay hoe andriamanitra, lay teny hoe Yahvé, lay teny hoe tonontsika hoe Jehova, tonontsika hoe andriamanitra, tsy manino, dia milaza lay hoe fahavelomana. Raha tsorona dia zao toetra fahaon'andriamanitra, andriamanitra velona izy, manana maizy azy izy, velona izy. Fa ny fahatelo rehefa malala toetra andriamanitra ety amin'ity salama 8 velona andriamanitra ka mandresy ny firenena maro, velona andriamanitra ka miaino ny fiderana sy ny fiompiana ataontsika. Fa ny toetra fahatelo andriamanitra rehefa malala dia ray izy, ary dia hitatsika ny mahandriamanitra ray azy. Andriamanitra dia amin'ny salamo 8 andriamanitra dia andriamanitra ray, ary rehefa andriamanitra ray izy dia izao andriamanitra zay mitaiza atsika. Rehefa ray dia mitaiza, mananatra, mikapoka, manitsy, miaino, zay ny tsorona zany rehetra toetra n'andriamanitra rehefa malala ray izy. Aza donona fa miaino anao andriamanitra, aza donona fa manitsy anao izy, aza donona fa mikapoka koa izy, aza donona fa mamaly fite izy, aza donona fa manambitamby izy. Zay ny antsoina hoe ray. Toetra fahatelon'andriamanitra ray izy. Toetra felan'andriamanitra zay asehony ity rehefa malala dia andriamanitra zay manao fanekena amintsika, manao fanekena amintsika. Ary hitatsika fa mampatsiaro ny Abrahama, olon'andriamanitra Abrahama zay nanaovan'andriamanitra fanekena amin'ny 9:7 dia andriamanitra dia manao fanekena amintsika. Zany andriamanitra tsy hay faritana, lehibe,
mitapony fahefany zany de nanaiky anao fanekena aminao bitika kely tsy de manao io, nanaiky anao fanekena ka nanaiky hifidy anao anao ny asany, anao ny asany. Enao zay zaotsika inona moa le avaky ny olombelona, ny olombelona ingy nisan'ny zavaboary kely indrindra, tsy de isan'ny lehibe indrindra tsika raha ny haben'ny zavaboary azy, fa izao nanaiky ny nanao fanekena taminao Andriamanitra. Ary izatonoana fa mpandray fanazan'ny tompo ianao, diakonina ianao, mpiandry ianao, mpitandrina ianao, moolona ianao, fitapatisy ianao, de nanaiky nanao fanekena taminao Andriamanitra. Ary ny fanekena ataonao tamin'Andriamanitra ry avako malala de tsy fanekena tahaky ny fifaneken'ny mpivarotra sy mpividy na fifaneken'ny ny mpanofatrano sy ny tompotrano na fifaneken'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Iny reny fanekena reny fanekena de fifanekena ataon'ny olona mitovy lanja. Raha mpiasa sy ny mpampiasa de mitovy lanja, misy zavatra tolotrao de misy zavatra raisinao. Raha ohatra ka tompotrano sy mpanofatrano de mitovy lanja, misy manolotra vola ny tompotrano, mpanofatrano de mandray vola ny tompotrano mametraka ny trano ho fanazana sisa rehetra. Fa ny fifanekena ny fanaovanao tamin'Andriamanitra ry avako malala de fanekena atao amin'olona tsy mitovy hery, ary lay tsy mitovy lay lehibe ny manatanteraka ny zavatra rehetra. Raha manao fanekena tamin'Andriamanitra ianao de Andriamanitra ny manatanteraka ny zavatra zay ampanaovina ianao, fa tsy ianao akory. Zay le fahasoavana. De azadona le avako malala fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra ny fanekena, ary rehefa Andriamanitra ny fanekena de Andriamanitra izy ny manaiky hanatanteraka ny zavatra ampanaovina ianao. Fa inona ny rasany aminao? Fiankinana sy finoana. Fa efatra le avako malala na ny fahadimy de Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra de fitiavana. Fitiavan'Andriamanitra. Ary hitantsika mamaky soratra masina manontolo io. Marina amin'ny soratra masina manontolo, fitiavan'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Jaona toko 4:20. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meny ny zanahary tsokona mba tsy ho vezy rehetra mino azy. Nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany lehibe indrindra de nanomezany zanany ho antsika. Ary amin'ity Salama 7:20 ty de vao maika miarihary mahafitiavana an'Andriamanitra. Fitiavana izy ka mendrika ny ankalazaina izy no manapaky sao rehetra sao, mametraka ny firenena sy ny fahavalontsika eo tongosika, mividy ny lovantsika ho antsika. Fitiavan'Andriamanitra ry avako. Aza donono zay Andriamanitra fitiavana zay. Rehefa miresaka amin'ny namanao ianao de aza donoina fa ny Andriamanitra ino tsika de fitiavana. Toetra manaraka ry avako malala zay azotsika tarafina de Andriamanitra de sarom-piaro. Sarom-piaro Andriamanitra. Tsy mahazaka atsika, tsy mahazaka profesina amin'Andriamanitra hafa, tsy mahazaka profesina ny zavatra hafa koa. Ndraindray Andriamanitra tiatsika, tsy hoe indraindray, fa tiatsika Andriamanitra fa indraindray ny zavatra omeny Andriamanitra indray no tiatsika mihoatra no Andriamanitra. De sarom-piaro Andriamanitra. Tiatsika Andriamanitra fa indraindray ny zavatra omeny Andriamanitra atsika no tiatsika mihoatra no Andriamanitra. Omeny Andriamanitra atsika ny zavatra maro isan-karazany ahasambatra atsika, fa indraindray lay zavatra meny atsika indray no atakalontsika azy. Ry avako malala fitiavan'Andriamanitra de aza takalo ny zavatra izay zavatra nomeny izy, fa tianao Andriamanitra ary mbola mizara be dehibe omeny anao araky ny be ny famindrapony sy fitiavany zay mety mahasambatra anao, fa tiavo Andriamanitra. Fa Andriamanitra ry avany de Andriamanitra sarom-piaro. Tsy zakan'Andriamanitra ny atakalo zavatra, tsy zakan'Andriamanitra ny atakalo Andriamanitra hafa, tsy zakan'Andriamanitra ny tiavanao zavatra hafa mihoatra noho izy. Fa rehefa tianao izy ny zavatra rehetra de ataony mahasambatra anao. Elo farany de avako malala de tsika manao hoe ny toetr'Andriamanitra ity tokoa de Andriamanitra mitondra zao rehetra zao izy. Hitantsika io Jehova no avy indrindra.
izy nitondra ny fireneny samihafa, mankalaza azy, izy no mipetrako amin'ny seza fiandrianana, izy no mpanapaka amin'ny fireneny samihafa. Andriamanitra dia andriamanitra mitondra n'izao rehetra zao, tsy ny tany any fa mitondra n'izao rehetra zao, ny erana manontolo na ny univers, ny zany rehetra any dia andriamanitra no mitondra azy, izy ny nahary azy ny mpanao salama, ary ny fahendren'andriamanitra no mitondra zany rehetra zany. Zay ilay andriamanitra tsika ry havako. Ary ny farany driavako malala dia andriamanitra dia mbola ho avy, mbola ho tonga. Andriamanitra dia andrasana. Andriamanitra tsy hoe efa lasa ihany, tompony lasa, fa andriamanitra dia mbola ho avy izy, mbola ho tonga izy, andrasantsika izy, azay ny iainantsika ny filazantsara. Andriamanitra dia mbola ho avy, mbola tonga, mbola hiverina, mbola hitsara, andrasantsika izy, andrasantsika amin'ny alalan'ny fahafatesana amin'ny fotoana izay vahiny iny, fa andrasantsika amin'ny fiverenana eny amin'ny raha ho any lanitra raha teo koa. Andriamanitra mbola tonga anatina antsika, hitsara antsika, hametram-panontaniana amin'izay nitantana antsika ny fiainantsika, hametram-panontaniana amin'izay nitantana antsika ny isan'andro antsika. Tapa-magnanana dia tantara kely anankiray momba an'Andriamanitra. Dia maka ny sary anankiroa izay anehoany Davida moa ry havako malala. Davida ny tena sary izay anehoany Davida an'Andriamanitra, dia indrindra mpanao salamo, dia izy mpiandry-ondry, Andriamanitra mpiandry-ondry, zay mamitana izay toetra rehetra zay. Dia ndray maka nisy ondry kely anankiray, ny ondry kely anankiray dia ondro maditra, dia misy tataka kely na misy rovotra kely teo amin'ny fefy ny valan'ondry. Dia azy ty ondro maditra fa lasa izy nandeha nivoaka, nisisitra teo amin'ity lavaka kely izay teo amin'ny fefy, lasa izy nisisitra tamin'iny dia nandeha nivoaka. Ary rehefa nivoaka izy dia niendry tany, fifaliana moa zany, kanjo faliana tamin'ny ambody. Lasa lavitra loatra izy fifaliana tamin'ny ambody, nenjeny ny ambody, nandositra ty ondry, nandositra ty ondry, kanjo teny ampanotsorana izy mba sendra n'ilay mpiandry-ondriny, taza n'ilay mpiandry-ondriny fa enjehan'ny ambody izy, ka dia nizakazaka amin'ny mpiandry-ondry nanavotra azy, avotra soamantsara izy, dia nitrotrony ilay mpiandry-ondry nentiny teny atsoroka, ary naveriny tao ambala indray. Dia rehefa aveo gaga ny naman'ilay mpiandry-ondry, ozy ilay mpiandry-ondry, ozy naman'ny mpiandry-ondry, ary maninona ny tsitsentsenanao amin'izay io lavaka io foana ke nivoan'ireo ondry ireo, fa tsitsena amin'izay lavaka io, fa tsy maintsy mivoaka foana ireo ondry ireo. Dia ho ilay mpiandry-ondry hoe aleo ho eo lavaka io, fa rehefa mijery ny lavaka io izy dia tadidiny zavatra ny lalovany. Hajainy Andriamanitra ravaka malala dia manaja ny fahafahantsika. Raha tapenana ilay lavaka dia midika ilay ondry fa tsy afaka izy, midika izany fa Andriamanitra no mitondra, lay mpiandry-ondry no mitondra terena hijanona ao anaty vala izy zany. Raha ohatra ka tsy eo ilay lavaka ka hidiny ilay mpiandry-ondry dia izao lasa tsy malalaka ilay ondry, lasa mijanonao izy no nisafidiny ilay mpiandry-ondry. Fa raha eo ilay lavaka ka tsy mivoaka ilay mpiandry, tsy mivoaka ilay ondry, midika an'izay safidiny no mijanona ao anaty valan'Andriamanitra, safidiny. Ary zay Andriamanitra ry havako malala, ny antony hanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hoe tereny ianao, fa ny antony hanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra dia safidy ry havako, safidy satria fantatrao fa hanivela ny valan'Andriamanitra dia ambody, hanivela ny fitiavan'Andriamanitra dia fahafatesana, hanivela ny fitantanan'Andriamanitra dia fahaverezana. Safidy ry havako malala ny fiarahana amin'Andriamanitra, fidio ny miaraka amin'Andriamanitra. Farakisika tompo amin'soranao zahay noho ny fotoana nomenao anay namaky ny salamo fa vita amby efapolo, mampianatra anay ny maha izy azy anao Andriamanitra, vitsivitsy amin'izay toetra nao tsy hay faharitana, fahalebiazanao izay tsy takatry ny sainay olombelona,
efa naneho ny tenanao tamin'i Jesosy zanakao ianao ary tsapanay fa mpanafaka fitiavana ray manaiky ifamatom-piainana aminay sary-piaro mitondro zao rehetra zao ary Andriamanitra andrasanay de ampahiry zay tompo iankina aminao Andriamanitra na morana amin'ny sarotra de atao fitamana amin'ny fanomponanao aza velanao ani vaoko ho fantatray fahalehibe ny Andriamanitray fitiavana ny Andriamanitray de manakina n'isan'andronay mba ny fahasoavanao zay Andriamanitra ray zanaka fanamasina amen.